na dia tao mpividianana aza ny taona 2024 dia miandrandra fitonina ny sindikany indostria eto Madagasikara. Anisany nanamariky ny sehatra ny indostria tamin'ny taona 2024 ny fahalalian'ny lalàna mikasika indrindra ny fampandrosoana ny indostria eto Madagasikara ary andrasana amin'ity taona ity ny fampiarana azy. Io ndio jerentsika ary ny fanatetiana. Anisany mampiroborobo ny toekarena ny indostria ka amin'ny tanatoerana lehibe eto amin'ny firenena. Nanamarika ny taona 2024 ny fahalalian'ny lalàna mikasika ny fampandrosoana ny indostria teny anivon'ny Antenimera Rotonta raha ny fanamariana nety ny filohan'ny sindikany indostria eto Madagasikara. Marina fa dingana lehibe izy io kanefa kosa tokony eritreritry zany zao ny fanjakana mba ampiarina le izy satria raha lalàna fotsiny izy io napetraka tokony ampiarina tsara ary anisany hoe zavatra mampidoroborobo ny toekarena. Zay ny zavatra lehibe afaka tsongaina tamin'ny 2024 satria izy io dia asa be satria nandritra ny 3 taona dia nivory mikambana ato amin'ny sinima sy indrindrandrindra ireo industrial ary nanolotra ny heviny ary naravina zany izy miaraka tamin'ny ministera ny industrie. Ny eo amin'ny lafiny hoe ny asa mandrarano ny sinima dia tsy dia niova loatra ny mpikambana amin'ny sinima satria ny androstoandreo eo amin'ny 70 zay mpikambana amin'ny sinima ary eo amin'ny lafiny PIB dia misy lanjany 2010 isanjato eo amin'ny PIB ary indrindrandrindra koa eo amin'ny lafiny fanosakany hetra dia eo amin'ny 5 isanjato ny fampiram-bola ny fanjakana ny ampiarina zany izy io zany hoe décret d'application. Zava-dehibe ihany koa raha nambara ny fitohizan'ny fampiresahana anatin'ny dialogue public privé ary anisan'ny takelin'ny sehatra tsy miankiny ny ady atao amin'ny fifananana tsy ara-dalàna toy izay miatra amin'ireo indostria malagasy mpamokatra savony. Zava-dehibe misy nitohizanay ny fampiresahana eo amin'ny hoe ny dialogue public privé satria zava-dehibe mihitsy izy io. Ary tamin'ny farany teo dia nampatsiahy amin'ny filohan'ny république zay hoe momba ny hoe concurrence déloyale izay manimba ny tsena indrindrandrindra eo amin'ny lafin'ny industrie satria japanay fa betsaka ireo entana miditra eto amintsika izy hoe tsy mandeha aba ary zavatra tiana itenena hoe mba ampiarina asiana aba mafimafy kokoa satria miconcurrencer ny entana vita eto Madagasikara. Eo amin'ny lafiny herinaratra dia manantena ireo indostria malagasy fa tsy hisy intsony ny fampiakarana amin'ity taona ity fa mampiena ny maso-karena izany. Eo amin'ny fifandraisana amin'ny anivelany kosa dia fanirin'ny SIM sy ny sehatra tsy miankiny ny isin'ny solitenan'izy ireo rehefa misy ny fampirarahana amin'ny anivelany na ny négociation internationale.